fotsy, mena, maitso, loko mampiray ny malagasy, loko ahafantarana ny Madagasikara, lokon'ny sainam-pirenena malagasy, maneho ny fahaleovantenan'ny firenena sy ny fiandrianany, maneho ihany koa ny firaisaam-pirenena sy ny maha izy azy. Na birao-mpanjakana na toeram-piasany manam-pahefana na trano fonenan'olon-tsotra dia ahitana saina miofahofa rehefa manakaiky ny fotoana hanamariana ny tsingeritaona niverenany fahaleovantena. Misy fenitra tsy maintsy arahina nefa ny fandrafetana ny sainam-pirenena ary arakaraka ny fotoana sy ny toerana ampiasana azy ary ny hajan'ny olona mampiasa azy izany refy sy fenitra arahina izany. Misy ireny saina madinika ireny apetraka amin'ny fiarana eny ambony biraony manam-pahefana izy ireny matetika. Ny fiarany manam-pahefana ambony mazana no ahitana saina miofahofa ka arakaraka ny mahambony ny toerana misy azy no mahalehibe ny saina mipetraka eny amin'ny fiarany. Toy izany ihany koa ny saina fametraka amin'ny latabatra birao, arakaraka ny mahambony ny toerany manam-pahefana ny haben'ny saina mipetraka eo ambony biraony. Mila mifanaraka amin'ny haben'ny saina ihany koa ny tahony mitazona sy mampijoro azy. Raha mirefy 10 cm amin'ny 5.0 cm ny haben'ny saina dia tokony irefy 30 cm ny tahony. Raha 5.0 cm amin'ny 2.20.5 cm kosa ny haben'ny saina dia tokony irefy 40 cm ny tahony. Indraindray mety hanana endrika ribany sainam-pirenena rehefa misy ny fitokanana no ampiasana azy iny matetika ary tsy maintsy olona manam-pahefana no manapaka azy. Eo ihany koa ireny saina kely dia kely ireny ahantona anaty fiara eo amin'ny fitaratra fijerenan'ny zava-mitranga ny aoriana na rétroviseur. Mety mbola isy ihany koa ny saina fampiasa anaty efitrano na birao na mpiasam-panjakana ambony. Ahitana haingony mikoromborombo miloko volamena izy ireny indraindray. Rehefa mandray fitenenana manao fanambarana anaty birao ny manam-pahefana no mampiasa azy iny matetika. Lehibebe kokoa eo saina joro eo ankavanan'ny manam-pahefana io raha toa ka fanambarana ankalamanjana na anaty efitrano lehibe no ataony. Tsy maintsy eo ankavanana no mijoro iny saina iny ary tokony 2 metatra ny sakany, 2 metatra sy 10 ny halavany ary 2.20 metatra ny ahavony ny taho mitazona azy. Rehefa miantona sy miofahofa eny amin'ny rindrina ivelan'ny birao-mpanjakana ny sainam-pirenena dia mirefy 80 cm amin'ny 90 cm ary 1 metatra sy 20 ny tahony mitondra azy. Raha toa kosa mijoro anatin'ny tokotanin'ny birao-mpanjakana na lapa-mpanjakana dia misy refy manokana ihany koa. Raha amin'ny lapan'ny tanàna ohatra dia 1 metatra sy 20 amin'ny 2 metatra sy 70 ny haben'ny saina ary 5.0 ny tahony. Raha anaty tokotanin'ny tsekoly dia kelikely kokoa ny refy, 2 metatra amin'ny 2 metatra sy 10 ary mijoro amin'ny tahony 9 metatra ny ahavony raha toa ka anaty sekoly fanabeazana fototra, 2 metatra sy 20 amin'ny 2 metatra sy 70 kosa ny habeny ary miantona amin'ny tahony 12 metatra raha anaty toeram-panabeazana ambaratonga faharoa. Tokony isy ihany koa ny fenitra sy ny refy arahina amin'ireny saina ampiasaina ny an-tokantrano ireny. Endrika fanajana ny sainam-pirenena avokoa izany. Raha trano tsy misy rihana dia 30 cm amin'ny 5.20 cm ny haben'ny saina ary 70 cm ny halavan'ny tahony. Raha misy rihana ilay trano dia 20 cm amin'ny 5.70 cm ny haben'ny saina ary 2 metatra ny tahony. Raha mbola lehibe kokoa ihany ny trano dia azo ampiasaina ny saina 70 cm amin'ny 5.30 cm ka 2 metatra sy 10 ny halavan'ny tahony. Fa ny tena zava-dehibe ihany koa dia saina madio, voapasoka tsara, tsy misy rovitra no ahofahofa, avalona tsara ary apetraka amin'ny toerana manokana milamina izy rehefa ampirimina fa tsy ahantona.